ny fahasoavana sy ny fiadanana avy aminay ankehitriny sy taloha ho avy ary avy amin'ny fanahy fito eny seza fiandrianan'Andriamanitra. Amen. Raha eo ifalianay hatrany ny famonjena izay nataonao tamin'ny alalan'ny zanakao ka nahatonga anay mahatsiaro fa olona afaka izay tsy andevozy ny faharatsiana sy ny faotana intsony efa natsoinao tonga olonao. Dia fifalianao anay indray ny andray ny mofonainao anio mba hahatonga anay handroso hatrany ho amin'ny fanatanterahana ny sitraponao amin'ny ataonay rehetra. Dia mitenena anao Jesosy fa vonikeno anao izay olonao. Amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofo naovana izany vavaka izany. Amen. Anio 20 Jona 2024 dia fetim-pirenena izay ankalazana an'Andriamanitra no ny fiverenan'ny fahaleovantena pirenena. Manakambara amin'izany gavana ny soratra masina dia ny mofonainao antsika anio Petera 1:2-2 dia inge hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany Petera 1:2-10 zany. Koa esoriny lolompo rehetra sy ny fitaka rehetra fiatsaram-belatsy sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra. Fa tahaka ny sahaza voateraka dia manirino noho ny mpanahy tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Raha tahiny nanandrana ianareo fa tsara ny tompo izay atombonareo toy ny vato velona milavy ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa ka dia atsangana ho trano fanahy ho fisoronana masina anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa misy teny eo amin'ny soratra masina manao hoe indro mametraka fizo aozinao dia vato voafidy sady tsara ary izay mino azy tsy homenatra koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino fa amin'izay tsy mino kosa ny vato izay milavy ny mpanao trano nefa tonga fizo ary vato matafotoana sy vato lampy masolava. Ary satria tsy naiky ireo dia tafotoana tamin'ny teny izy sady zany koa nanendrena azy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pitsorona firenena masina olona nanena miandra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niatsanareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena koa fa iny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra izay tsy namindana fo afa ankehitriny efa namindana fo. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Iva voalaza antsika teo aloha fa fetim-pirenena anio ankalazana an'Andriamanitra izay nahazoantsika ny fiverenana indray amin'ny fahaleovantena pirenena. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia hoarina amin'ny teny maromaro isika eto izay manana ny fahaleovantena pirenena. Lazainy fa trano fanahy, vato velona, olon'Andriamanitra, taranaka voafidy, firenena masina, fanjakam-pitsorona, olon'Andriamanitra, olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany. Zany rehetrarehetra zany dia azo ilazana atsika izay manaiky sy mino an' Jesosy sika firenena malagasy dia lazaina fa firenena masina, taranaka voafidy, olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany efa olon'Andriamanitra izay tsy namindana fo fa ankehitriny efa namindana fo. Ahoana no hatanteraka izany ankehitriny sy amin'ny androm-piainantsika rehetra? Tsotra ny hatanteraka izany ny finoana, ny finoana. Lina ny finoana an' Jesosy Kristy satria Jesosy Kristy lay vato izay nilavy ny mpanao trano nefa tonga fizo. Ary izay vato rehetra manaiky an' Jesosy na olona izay manaiky an' Jesosy dia tonga vato velona afaka amin'ny fahafatesana ary azo antenaina ary azo inkinana amin'ny fanehoana ny famonjen'Andriamanitra sy fitombona amin'ny famonjena. Ahoana natanteraka izany? Natanteraka izany teny fihetezana ny henin'ny tenin'Andriamanitra sy akaton'ny tenin'Andriamanitra dia voafaritra ho anjarantsika ny anarana hoe taranaka voafidy, firenena masina,
olona nanain'Andriamanitra ao amin'ny tenany na efa olon'Andriamanitra rahateo. Zany ry havana no tian'Andriamanitra anonana antsika sy hitaizanantsika ary velara amin'ny fiainantsika amin'izao fantantarantsika ny fetim-pirenena izao. Tiantsika ho vato velona, tsy ho vato velona ihany fa trano fanahy, tsy ho trano fanahy ihany fa firenena masina, tsy firenena masina ihany fa taranaka voafidy ary indrindra olon'Andriamanitra, olona nanain'Andriamanitra manontena. Ahoana ny velara amin'ny fiainantsika amin'izany? Mila mitombo amin'ny famonjena izay efa nomen'Andriamanitra antsika isika, amin'ny fivelomantsika ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra rahateo dia volaza eto amin'ity toko voalohany amin'ny Petera voalohany toko voalohany ity fa efa tehaka indray ianareo, 9:20, tsy tamin'ny voa mety loha fa tamin'ny tsy mety ny loha dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maritra. Izay mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra zany dia aterak'Andriamanitra. Iza moa naterak'Andriamanitra? Ny zanany. Ary iza ny zanak'Andriamanitra? Ny olona ny taranaka voafidy ny firenena masina, ny olona nanain'Andriamanitra ao amin'ny tenany, olona izay natsoina hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amp'izay ry havana ny nandehanantsika tao amin'ny toerany maizina. Fa ankehitriny antsoin'Andriamanitra androso ho amin'ny fahatsarana ho amin'ny asany mazava izay makalangatsy rehetra, izay tsy mety mitoetra amin'ny faharatsiana na mitoetra amin'ny kolikoly na tsy fahamarinana fa mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra izay fahamarinana ho antsika tsirairay avy. Eto am-pamaranana ary dia Jona afadrafatra antsika. Ataontsika ahoana ny tombo amin'izany? Ny ahafahana mitombo amin'izany dia mila mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy mena amin'ny tenin'Andriamanitra manakariva, satria ny tenin'Andriamanitra no maritra manakizay ary ny tenin'Andriamanitra no tsy mety miloha. Ary izany tenin'Andriamanitra izany mampandroso antsika ho amin'ny fahatsarana rehetra sy mitondra antsika hiala maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ary ahafantarantsika isan'andro isan'andro volon'Andriamanitra isika, ka ampy izay nanaovantsika tamin'ny andro lasa amin'ny fanaon'ny tsenjilisa fa olona firenena masinantsika, olona nan'Andriamanitra manontenany ary efa namindana fo na dia tsy namindana fo aritsika tamin'ny andro fahiny. Saotra amin'ny fianona ny tenin'Andriamanitra, ankalazaina ny Andriamanitra amin'ny ataontsika rehetra. Amen. Saotranao izay raha eo noho ny amin'izany teny mam'izany, sitrakao ny anova ny fiainanay. Tianao izay azo anaram-baovao dia olon'Andriamanitra, firenena masina, taranaka voafidy, vato velona, trano fanahy, fanjakam-pisoana, olona nanain'Andriamanitra ao an-tenany. Ataova amin'izany tokoa ny fiainanay tompo. Amin'ny fitezanay mihaino teninao sy mivelona amin'ny teninao ary mankatony teninao amin'ny ataonay rehetra. Dia atehaka indray izay votsy mety loha dia tenin'Andriamanitra izay maritra manakizay. Dia ho zany tokoa ny fiainanay amin'izao ankalazananao amin'ny fetim-pirenena izao ary androsatra ny sy tombo an-tsana ho amin'ny fahafahana sy fanafahana izay dia tsy entinay foana zany hoe fahaleovan-tena-pirenena izany fa tena iainanay tokoa ka androsoan'ny firenena aingana momba ny fitarian'ny fanahana masina. Dia sitrakay ny ary hivavaka hoe ainay izay nan-danitra, masinana ny naranao, mitonga ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra, mino an'iny anina sahazo anay ary mamelana ny elokay tahaka namelana izay meloka taminay, izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie izao tenin'Andriamanitra izao tsodrano izay tononona amin'ny anaran'iray zanaka ary fanamasina izao. Raisoa amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny manakizay ao amin'ny Kristy Jesosy, efa niakatra fahoriana vetivety anareo diso natanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy anie fanjakana mandrakizay manakizay. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.